Miala amin'ny famantsian-drano tsika dia mbola mahakasika ny marany koa ny tontolon'ny fampianarana fa efa miakatra ty andrenivohitra indray. Tamin'ny farany herinandro teo ny IMGAM ny Institut de Management des Arts et des Métiers dia namoaka andiana mpianatra. Niazakazaka mihitsy ny filohany zany IMGAM zany nilaza sy nanambara tamin'ny mpanao gazetinay ny tena mampiavaka ny IMGAM raha eo amin'ity resaka fampianarana ity. Ny nivoan'ny ankizy andian'ny fandresena indray teto amin'ny IMGAM zay natoavany Ramatoa Ministra ny fampianarana ambony teto amin'ny firenetsika. Ny ray lehibe vaovao ngeza be teo zany dia hoe ny fametrahana ny fihetsoana ny ankizy amin'izay hitra anatin'ny antsoina hoe fond de garantie. Zay ngeza be satria tsy mbola misy an'izany teto amin'ny firenena. Fa io ny voalohany atomboka satria ny asa tsy misy, tsy maintsy atosika zany ny ankizy amin'izay amorona ny orinasa ho anazy dia samy mitondra ny 1 million dia apetraka amin'ny compte BV tsirairay avy loha dia ampiantohany samy manana compte ny tsirairay ny ankizy atosika metraka vola any amin'ny BV amin'ny compte ny tsirairay avy aloha ity ampiantohany dia rehefa avy eo amin'izay misy ny fifanankalozan-kevitra amin'ny BV sy ny IMGAM ahafana mamadika an'ireo rehetrarehetrareo amin'izay ho fond de garantie ny ankizy zay voatosika ny fametrahana ny orinasa ho an'ny firenetsika. Zay zany ray lehibe. Ny faharoa lezabe teo dia le hoe tsy ampitsony, tsy afaka hijanona tsony amin'ny antsoina hoe sehitry ny fanifanana ny sekoly fa tsy maintsy miditra amin'ny sehitry ny fikarohana ary tsy maintsy erahana amin'ny université maro eto ambonin'ity tany ity, mety université gasy, université frantsay, université amérikana ary efa manao trano amin'izany ny IMGAM mba handraisana andreo mpampianatra ireo, mpampianatra mpikarika ireo hampianatra amin'ny IMGAM, hanofana ny ankizy eo amin'ny IMGAM zay hoe ao amin'ny école doctorale satria mila zany ny firenetsika sarotra ny mieritreritra an'izany hoe fifanarahana amin'ny université rehetra eto ambony tany raha tsy ao anatin'ny système asady habilité no accrédité satria zay ny sahitra zay zavatra tsy maintsy hifanekena eto ambon'ity tany ity dia ny école accrédité no erahany université rehetra miasa satria zany no lamina napetraka.